izaho hoy Jesosy no lalana, fahamarinana ary fiainana. Izany aloha hevitra efa mahazatra ny sofinao izany no anasako anao indray ampitiavana amin'ity androany. Dia atolotra antsika hatrany satria miaona isika dia miaraba anao ampifaliana ary mirary soanao sady ahita fitahiana amin'ny alala zao dinidiniky fanaovantsika izao. Mirary soanao izay nafohy fotoana sy fandavatena amin'ity androany ity ny tompony mombanao sy ny ankonanao. Hivavaka isika mialohan'ny andinintsika izay ny hevitra androany. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindramponao izay mbola nasehonao taminay tsirairay ihany, ka afaka manana ity fotoana ity izay hanohy ny fandinihana ny teninao. Ary tsay temponay ary ny fanainao masina mba ampianatra anay hanazava anay ny teninao ka hitondra hery, hitondra tanjaka ao anay ny izany teninao izany. Amin'an'i Jesosy nangatana ny vavaka miaraka amin'ny famelanao ny tsy fahatanteranay rehetra. Amen. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Omaly isika dia nandre tsara ilay teny fampanantenana izay nomeny Jesosy antsika. Fa androany dia mitohy ny resaka ary ny dinika nataon'ny Tomasy no andeha ho tohizantsika androany. Nisy fanontaniana mantsy napetraky Tomasy ary azo lazaina hoe fanontaniana tena mitombona tsara ny fanontaniany Tomasy. Zao no voalazany amin'ny andininy 5 sy ny andininy 4. Ho Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Tsy fantatray izay alehanao. Dia ho Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Fanontaniana mitombona ary mpiara-midinika amiko ny fanontaniana napetrako Tomasy. Raha tsy fantatao tokoa moa izay lalana alehan'ny olona anankiray, ahoana no fahafantaranao ny lalana narahana azy? Tombona ny fanontaniana. Fa saingy namaly Jesosy fa ny tenany no lalana. Jesosy no lalana. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Jesosy no an'ny lalana tokana ho antsika tsirairay avy. Lalana makaiza nefa ilay lalana? Valiny dia tsotra ihany. Lalana makany amin'ny ray. Izao no lalana ho Jesosy. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Efa nodiniantsika amin'ny filazantsara toko 1. Fa manana misy fifandraisana akaiky eo amin'ny Jesosy sy ny rainy. Izy mihitsy no nanazava ny amin'izany toe-javatra izany, ary noho izany izy no lalana makany amin'ny ray. Raha tsy misy azy dia tsy hitantsika ny lalana ary voafetra ny fahatakarantsika izany. Dia zao no toy ny fanambarana izay nitranga teto amin'ny andininy 7. Dia ho Jesosy: raha mahafantatra ahy ianareo dia nafantatra ny raiko. Dia ho nafantatra ny raiko ary hatramin'izao dia nafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Mazava ny teny Jesosy: raha nafantatra ahy ianareo dia efa nahita azy. Dia ilaza mihitsy Jesosy fa izao anie ilay Andriamanitra tonga olona. Izany ilay Andriamanitra tonga nofo ary marina izany. Andininy 8. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy ho anay izay. Mbola nametraka fanontaniana ihany Tomasy: asehoy anay ny ray. Dia namaly Jesosy. Hoy Jesosy hoe: andininy 7. Ho Jesosy taminy: izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho ry Filipo? Izay mahita dia nahita ny ray. Ka ahoana no anaovanao areo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao amin'ny ray ary ny ray atoniko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa
mino aho fa izao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy zany dia mino aho no ny asa ihany azy. Mazava ny fanambarana zay napetraka Jesosy. Nangataka Filipo mba hasehoy anay ny ray. Ao raha tsy hain'ny olombelona takarana nefa ny ahita ny ray. Any amin'ny bokin'ny Eksôdôsy dia nanao fanambarana Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Eksôdôsy 7:30-9:20. Ary hoy izy, tsy misy mahazo mahita ny tavako ianao, tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Mazava ny fanambarana. Ary tsy takatry Filipo izany toe-javatra izany. Hoy Filipo, asehoy anay ny ray. Dia hoy Jesosy hoe zay mahita dia nahita ny ray. Re mpiara-midinika amiko, tena sambatra isika. Afaka mahita an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy. Ary ny fomba ahitantsika an'i Jesosy dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay mahita dia mahita ny ray. Ny toetra an'i Jesosy no toetra ny ray. Izy no fahazavana, mahazava ny lalana mankany amin'Andriamanitra ray. Raha tsy eo izy dia maizina ary tsy azo antoka ny lalana. Ary mpiara-midinika amiko, Jesosy no andehanantsika satria izy no lalana. Jesosy no ianarantsika ny fahamarinana satria izy no fahamarinana. Jesosy no mitondra fiainana ho antsika satria Jesosy no fiainana ho ahy sy ho anao. Tokony hampahery anao zany. Tiako mba hampahery anao zany androany. Fa Jesosy no fiainanao, Jesosy no lalanao, Jesosy no fahamarinana ho anao. Andriamanitra ne atanteraka zany ho anao amin'ity tontolo andro ity. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao satria misy lalana andehananao, misy fiainana vantananao, ary misy fahamarinana zay arahinao. Jesosy izany androany. Ombanao ani Jesosy, ombanao ani Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity. Dia mirary soanao zay niaraka andinika tamiko. Andriamanitra ny anomenao ny fiadanana amin'ity tontolo andro ity. Andeha hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay eo, misotranao indray zahay noho ny amin'ny teninao zay ny rahanay nandinika teo, ka nampahafantarinao anay fa ianao no lalana. Tsy misy afa-tsy ianao, tsy misy lalana maro atongavana ny miray, fa tokana ny lalana Jesosy ianao izany. Ampio zahay mba hino an'izany, ary ampio zahay mba hifikitra eo amin'ny Jesosy mba hahafana mahita ny lalana mankany aminay. Dia mitahi izao mpiaino izao, mitahi anay tsirairay avy, mitahi ny tontolo andronay. Eo ny amin'ny anarana Jesosy angatana ny vavaka. Amen.